ao anatin'izay raharaha politika izay hatrany manamafy ny tokony ametrahana ny fototra demokratika ny antoko teza ho azy ireo dia mbola maro ny lesoka tokony arinina eto amin'ny firenena mba tsy hiverimberena ny krizy toy ny izay tantara rehetra teo aloha izay. Anisan'ny nosoritany manokana tao anatin'izany moa ny lalàna mifeny antoko politika. Io moa betsaka ny maniry-manitra ary zoany zany manofinofo zany fa ny zavatra misy tsara fantatry ny vahoaka malagasy satria zay no ndraikitra mimpanao politika dia milaza ny manao encadrement politique. Ny zavatra misy ny lalàna mifeny antoko tamin'ny 9 septembre 2011 mitondra ny laharana hoe 2011-012. Io dia lalàna natao talohan'ny feuille de route. Tao anatin'ny feuille de route zay soniaviny rehetrarehetra zay nakasitraka ny feuille de route amin'ny article 12 amin'ny feuille de route io dia mazava tsara ny resaka hoe tokony jerena miaraka lalàna mifeny antoko sy ny statut de l'opposition. Tsy nisy anefa zany tompoko, tsy nisy zany nandritra ny teteza mety izay teza manokana dia nangaika ny ministèren'ny intérieur indrindraindrindra ny hoe mba alefaso ny projet de loi erahana midinika ny lalàna mifeny antoko zany. Ny antony mantsy dia tsotra, io zao dradradradrainy zareo mapara fa hoe izy antoko enregistré tamin'io lalàna talohan'ny feuille de route io ka maro anisy ao anatin'ny assemblée nationale no manondro prime ministre diso zany tompoko. Io lalàna io lalàna tsy mifanarahana dia io nanaovana amboletra. Eto amintsika moa amboletra daholo, amboletra ny efanerena hoe tsy maintsy 4e république na dia tsy mifanarahana rehetrarehetra izy fa unilatéral. Amboletra reny fanaovan'ny Ndiaye Andry Rajoelina nanaovana décret d'application ana lalàna zay milaza fa ny chef d'institution indrindrandrindra président transition tsy tokony analokaloka mihitsy an'izany fifidianana zany ka ho partisan. Dia amboletra ihany koa zao io ny hoe satria io maro anisa le mampara ka tokony io zany no anendry prime ministre eo. Zany rehetrarehetra zany hitatsika fa mbola miaina ao anatin'ny fikorontanana ao anatin'ny amboletra ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny zavatra misy ary ny tokony izy ary averiny teza ombenombeny zavatra roa lehibe ane mahatonga ny firenetsika amin'izao fotoana izao mahasy le crise cyclique io. Voalohany indrindra misy problème structurel, le rafim-pitantanana, rafim-pifehezana, rafim-pandaminana eto amin'ny firenena mihitsy ny tsy mipetraka araka ny tokony izy ary tena tenerana tsara na mola volana azy dia lasa miovandrina miovoasata foana. Ny faharoa le choix stratégique de développement natao teto amin'ny firenena nanomboka tamin'ny première république ka hatramin'ny 3e république dia nifantoka be loatra amin'ny fambolena sy fiompiana. Nefa io reto Madagasikara ny jerena dia fiarikarena mahatiantoka lava satria tsy manana culture d'entreprise, tsy manana culture de rentabilité, tsy manana culture amin'izany hoe amokatra mba azo amatomboambaritra zany tsy tafiditra ao amin'ny circuit de marché ihany koa ilay fiarikarena eny ambanivohitra amin'ny ankapobeny dia lasa mahatiantoka lava ary efa mahatiantoka lava dia ao anaty crise. Ka reo le izy ka hoy izay teza hoe aloha manao refondation de la république voanao refondation de l'état miara-miady hevitra mihitsy aloha dia avy eo vao tena rana ny herisona amin'ny élection dia rehefa vita zay dia zay lany eo efa mipetraka tsara ny règle de jeu démocratique, ny constitution, ny code électoral, loi sur les partis dia zay lany eo alolavana tapoloha fa raha saritsary mpifidianana ohatran'izao foana no atao dia verina crise lava ohatran'izao foana tsy ho lasa lavitra ny firenentsika.